Maro ny olona ny tonga nitsidika ity varotra fampirantiana voninkazo itsy Analakely ity. Samy manana ny fomba hankafizany azy ny voninkazo, samy manana ny fomba hikarakarany azy ihany koa, fa amin'ny ankapobeny ny enti-manana no mamaritra izany rehetra izany araka ireto fanazavan'olona vitsivitsy reto. Ny antony manokana aloha dia za tia ny natiora, dia amin'ny maha tsy ahafahako mifanerasera amin'ny natiora zany amin'ny fiainako andavanandro dia tiako zany manana voninkazo eo akaikiko. Dia inona moa ny tiavako voninkazo zava-maniry dia tena hoe ny akantony ny tsara tarehy, ny fiainany mihitsy io mahavariana ahy zany mijery ny fiainan'ny ny zava-maniry hoe misy zavatra maniry eo dia avy eo mamono zavatra isan-karazany. Voninkazo tena tiako indrindra ary tena mahaliana ahy aloha dia reny le plante grasse reny, izay tena hoe mananaina matanjaka be reny plante grasse reny amin'izy miaina amina toerana maina zany, afaka tsy tondrahana mandritra ny fotoana ela be, ary misy karazany maro be dia be koa izy, mahaliana ny paoziny, ny faniriny, ny etsetra etsetra, ary ny zava-dehibe izay tena mbola hoe ataoko hoe malehibe an'Andriamanitra dia eo amin'ny hoe rehefa mamony le plante grasse dia voninkazo tsara tarehy be ary misy délicatesse, misy ohatran'ny fragilité, misy zavatra tena mamoaka zavatra tsy ampoizinao hoe mijery tsilo ianao nefa rehefa mamoaka voninkazo izy dia zavatra misy finesse be.